Lioka toko 5:10. Ary ny mpamorihatra rehetra sy ny mpanota nanatina iainan'i Jesosy. Dia nymonomonina ny fariseo sy ny mpanoradalàna ka nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota ka miara-mihinana aminy. Fa izy nanao izao fanoharana izao taminy hoe iza moa no olona aminareo izay manana ondry 100 ka veriny anankiray no tsy mandao ny 7:9 ka mandeha hitady ilay very mandra-pahitany azy. Ary rehefa hitany iny dia ataony eo an-tsorony ka dia faly izy. Ary rehefa tonga ao an-trano izy dia mamory ny sakaizany sy ny namany ka manao aminy hoe avia ara-mifaly amiko fa efa hitako ilay ondriko very. Lazaiko aminareo fa isy fifaliana toy izany any an-danitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka noho ny amin'ny olona marina 7:9 izay tsy misy tokony hibebahany. Fanoharana momba ilay farantsakely very. Lioka toko 5:10 andininy 9-10. Ary iza moa no vehivavy manana farantsakely 10 ka veriny anankiray no tsy mampirehitra jiro ka mifafatrano sy mitady fatratra mandra-pahitany azy. Ary raha hitany iny dia mamory ny vehivavy sakaizany sy ny namany izy ka manao hoe avia ara-mifaly amiko fa efa hitako ny farantsakely izay very. Lazaiko aminareo fa misy fifaliana toy izany eo anatrehan'ny anjelin'Andriamanitra ny amin'ny mpanota iray izay mibebaka. Fanoharana momba ilay zanaka adala. Lioka toko 5:10 andininy 1:12 ka hatramin'ny 2:30. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy. Ary hoy ilay zandriny tamin'ny rainy, raiko, omeo ahy ny anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. Ary noho ny afaka kelikely dia nangonon'ilay zandriny ny fananany rehetra ka lasa nankany an-tany lavitra izy dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niankina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirahiny tany an-tsahany hiandry kisoa. Ary satry ny ameny ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nody ny sainy dia hoy izy, ndrisy, maro ny olona karamainy raiko manan-kanina be dia be, fa za kosa maty mosary eto. Ianga dia ody any amin'ny raiko ka hanao aminy hoe raiko efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika hatao hoe zanakao intsony. Fa atao tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nankany amin'ny rainy. Fa raha mbola lavitra izy dia tazany rainy, ary onena azy izy ka niazakazaka dia namihina ny voziny sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao taminy hoe raiko, efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanakao intsony. Fa raha iny kosa nanao tamin'ny ankizilahany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy, ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony. Ary ento aty ny zanakombona fa ka vonoy. Ary aoka isika hihinana sy faly. Fa ity zanako ty efa maty fa velona indray, ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy. Fa tany an-tsany zanany lamatoa. Ary nonody izy ka mbita eo akaikin'ny trano dia nandre zava-maneno sy di. Ary niantso ankizilahy anankiray izy ka nanontany azy izay anton'izany zavatra izany. Ary hoy ilay ankizilahy taminy, tonga ny rahalahinao ka namono ny zanakombona fany rainao satria efa tafaverina soamatsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra, ary nivoaka rainy ka nampandroso azy. Fa izy namalika nanao tamin'ny rainy hoe indro, izay elizay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory aza.
nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanak'osy aza mba hifaliako amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nandany ny fanananao tamin'ny vehivavy janga dia namono ho azy ny janakombona fay ianao. Ary hoy rainy taminy, anaka, ianao eto amiko mandrakariva, ary ianao avokoa izay rehetra ananako. Fa mety ny mifaly sy miravoravo, fa ity rahalahinao ty efa maty, fa velona indray, ary efa very fa hita indray.